Hoentin'ny fandaharana aty amin'ny Brown ny fokotanina Andramanalina centre indray ianao anio. Ato anatin'ny boriboritany voalohany faritra Analamanga. Dia ny Brown zany mivoa aloha latsinainy ka hatramin'ny zoma. Dia ny maraina amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 1:10. Dia ny hariva amin'ny sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Zay zany ny fivoahan'ny Brown. Eto amin'ny fokotany zany dia misy komity aloha. Ny komity fokotany dia ny chef fokotany, dia ny adjoint ny chef fokotany ary ny secrétaire trésorier. Ny voamera indray dia misy voamera anankiroa. Anankiray voamera ara-tsosialy sy fadiovana. Dia ny anankiray voamera mipisahana ny fandriam-pahalemana. Ny fokotany Andramanalina centre dia mizara faritra 5. Dia ao anatin'ny faritra 5 io dia misy mponina eo amin'ny 720 sy 900. Araka izany dia tafiditra ao anatin'ny asa sosialy amin'ny fokotany ny fanentanana ara-pahasalaman'ny mponina ka anisany atao laharam-pahamehana ny fanaovana vaksiny ny zaza vao teraka. Salama vita vaksiny ve zanakao? Ity raiky mbola tsy vita. Ary le anankiray Efa vita ara-dalàna. dia mba afaka mahazo carnet vaksiny ve zay? Ihany hatrany. Dia inona izany nahatonga anao tsy nahavita vaksiny an'ity zaza ity? Ty voan'ny angamaso. Zay le aretina malaza be amin'izao hoe angamaso. Dia hoe voatrindroma honony dia tsy mahazo dia lasa aretina. Zay le hoe tsy mahazo trondroma ny zaza. Nefa ianao ve hoe inona ny tombotsoa azo zazakely amin'ny vaksiny? Tombotsoa azo zazakely amin'ny vaksiny heriny ka miaro anazy mba tsy ho faharofo e. Ary tena tsara indrindra mahavita vaksiny alohan'ny faharoa taona ny zaza. Ianao zao hoe firy taona? 12. Ty zazakelinao ty ka? 7 volana. Dia mbola tsy nahavita mihitsy izy na BCCR? Mbola tsy nataoko fa vao atao amin'izay izy fa efa sitrana. Zay zany izy vao sitrana dia zay vao teny amin'ny mpanotra hoe azo sitrana. Izay vao afaka atao izy. Dia mba afaka terinao eto ve ny carnet vaksiny ilay zaza voalohany? Satria ilainay mantsy no adikanay atao anatin'ny ity bokinay ity. Oviana zany ianao ny afaka hoentinay mandeha manao vaksiny ary? Mety foana alefa Rehefa alainay any an-trano any ary ianao raha hoe afaka hisadrana vaksiny. Satra betsaka dia tanao ny reny dia tenenao voka-tsoa azo amin'ny vaksiny sy ny aretina voasoroka ao anatin'ilay vaksiny ho ataon'ilay zaza. Dia rehefa voaresinao lahatra amin'izay ilay ray aman-dreny dia manapa-kevitra amin'izay izy hoe andeha hanao vaksiny ary izay. Misy mantsy ray aman-dreny sasany tsy mety mandeha raha tsy alaina any an-trano. Dia tsy maintsy alainao any an-trano izy fa presque izao tsy anaovan'olona vaksiny aty aminay hoe aretina kibla kely, vakiloha. Ohatr'izay zao mahatonga zareo tsy manao satria hoe tenen'ny mpanotra tsy azo trondroma zaza. Dia ianao zany mandresy lahatra hoe ny aretina rehetra mila mandeha mandalo tobim-pahasalamana aloha ianao zay vao fantatra hoe azo trondroma ve ilay zaza sa tsy azo trondroma. Fa mpanotra mantsy tsy maintsy izay foana ny teneniny hoe tsy azo trondroma ny zazakely fa manjary mahafaty anazy amin'ilay aretina. Zaza zao vao teraka ka hatramin'ny 570 androny manao BCG sy VPO 0. Le VPO 0 io atao hoe polio, miaro ny ankizy amin'ilay fakozatra. BCG miaro amin'ny koatava reny. Dia DTC1 indray izy avy eo afaka ray volana sy tapany izy manao DTC1. Dia ray volana aoriana DTC1 izy manao DTC2. Dia ray volana aorianan'izy manao DTC3. Dia miandry fa 6 volana izy manao an'ilay vara 1 sy VPI1. Dia vara 2 izy fa 12 volana dia amin'iny izy vao mahazo diplôma. Tsy nijanona eo amin'izay hoe fanentanana izay anefa ny asa fa raiketina sy marina antsoratra avokoa. Mialohan'izay mila mafisina ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpanentana mba ho tombotsoa ny zaza io. Dia mila mahay mifandray aminazy sy mahay mandresy lahatra tsara izany ianao mba azahoanao an'ilay carnet. Satria ianao raha olona miavinavina aminy ve ianao dia omeny carnet fa ozy izy sao dia amsavinao any izy. Dia donc ianao mila mahay mandresy lahatra tsara mba azahoanao an'ilay carnet dia azo ilay carnet dia adika atao anaty boky.
Tito ny registre ny zaza ety amin'ny fokotaninay ho an'ny zaza latsaky ny 10 taona. Dia ny fomba famelonay anazy atao mandeha pary volan'ny zaza. Natao mivony pese voalohany ato zao zaza 4 taona ka hatramin'ny 5 taona no raisitsika ny anarana. Fomba famelona anazy raisina aloha ny anaran'ny zaza, dia ny reny, dia ny adresy, dia ny daty naterahana, dia avy eo hoe lasa vavy ilay zaza, dia taiza izy niteraka tao an-trano sa teny amin'ny tobim-pahasalamana. Dia mbola anontaniana koa ny reny hoe manana copie ve ny zaza le teraka. Dia manomboka eto amin'ireto amin'izay anao zany mameno ny vaccine jusqu'hatrany amin'ny 14 volana. Manomboka ao amin'ny BCG jusqu'any amin'ny vara 2 mandra-pahazo ny diplôma. Dia manaraka anazy ny fanaraha-maso ny vitamine sy ny odikaka ny zaza embolana ka hatramin'ny 15 volana. Eto amin'ny ilany eto indray fanaraha-maso ny fitombonin'ny zaza, ny lanja dia ny rivotr'andry. Eto ny lanjan'ny zazakely ny soratana, dia eto ny rivotr'andry. Eto ny hijerena anazy hoe malnutri ve ilay zazakely sa ampy-tsakafo tsara. Iny raha maso isam-bolana. Dia ohatr'izay hatrany jusqu'à hatrany amin'ny 0 à 11 mois na zaza vao teraka ka hatramin'ny herintaona latsaka 2 volana. Inona no mety hoe antony mahatonga ny ray aman-dreny ka mitondra ny zanany manao vaccine? Ny fahitako anazy mety hoe tsy fahalalany dia mety hoe tsy voentana koa izy rehefa any amin'ny tobim-pahasalamana, satria mety hoe niteraka tany ambanivohitra be ohatra, dia misy koa ohatrany hoe teraka tany an-trano dia ireny olona ireny mety tsy mahalala hoe ny fisian'ny vaccine ho an'ny zaza. Dia tsara zany mba misy fanentanana ho an'ny olona any ambanivohitra momba an'ireny vaccine ireny. Ny amanokana aloha zao ny zanako tamin'ny mbola kely dia nanomboka vao teraka izy dia nanao ilay vaccine dia efa misy calendrier omeny any amin'ny tobim-pahasalamana, dia iny no arahantsika hoe amin'izao miverina manao vaccine. Mila arahana tsara ilay calendrier dia hoentina ny zaza manao vaccine. Amin'izay mba miantoka ny fahasalaman'ny zaza zany fanaovana vaccine. Efa vita vaccine ny zanako efa manana an'ilay carnet nahavitana azy vaccine. Ny antony anaovana anazy vaccine dia mba hisorohana ny aretina rehetrarehetra amin'ny ho avy sy ny amin'izao izy zazakely izao. Dia manentana anareo renim-pianakaviana rehetra mba hanao vaccine ny zaza mba ho salama soma tsara ny zaza. Hisoroka ny aretina rehetrarehetra mety atahorana. Mila atao vaccine tsy ny zaza, mila vaccine BCG, poliomyélite, fa miaro amin'ny aretina sy aretina rehetrarehetra mifindra. Manome anti-corona azy koa amin'ny fitomboany koa taona na tena maro manentana ny ray aman-dreny tondra ny zanany atao vaccine mba tsy ho kilemaina ny zanany, mba ho mitombo tsara ny zanany ary ho salama tsara. Indrindra amin'ny aretina amin'izao fotoana mila atao vaccine ny zaza ary ara-potoana. Ie, mananjanaka tokoa 3 ny zanako fa miady araka ny lalàna dia mila atao vaccine alohan'ny faray taona. Dia nataoko daholo ireo vaccine manana diplôma soma tsara izy dia izay. Ho antsika ray aman-dreny rehetra manentana mba ho atao vaccine alohan'ny faray taona daholo ny zazakely fa miaro anazy amin'ny aretina maro samihafa. Zava-dehibe noho izany ny fanaovana vaksiny ny zaza dia n'izy vao teraka. Dia ary isika ray aman-dreny tsy salasala anantona an'ireny tobim-pahasalamana akaiky antsika ireny, indrindra fa eo amin'izay hoe fanaovam-vaksiny izay. Ny tobim-pahasalamana izay dia maimaim-poana na fisafona na fanaovana vaksiny. Raha ohatra koa hoe manao fizaham-pahasalamana ny dokotera, maimaim-poana koa ny fizaham-pahasalamana fa amin'ny fanafody ianao no mividy. Fa ny olona zany hoe sahirana, tsy mahafoy fotoana, dia manao ambanin-javatra ilay fandanana any amin'ny tobim-pahasalamana. Ny bevoka rehefa hiteraka dia manantona toeram-pitsaboana fa tsy miterateraka eny sisiny eny, mba hisorohana ny fahafatesan'ireny eo am-piterahana
sy ny fahafatesany zaza eo am-piterahana. Rehefa tonga samatsara ny zaza afaka manantona ny tompo-pahasalamana manohy ny vaksiny rehetra manomboka hatramin'ny BCG. Aveo koa ny reny mbola afaka manao fanabeazana izany fandondrana ny fomba fiterahana zany mba asiana elanelany fa tsy manao terabitro. Entany sika ray aman-dreny mba hitondra ny zanatsika no vaksiny fa mahasoa ny fanaovana vaksiny ary tsy mahafarofon'ny zaza satria miaro anazy amin'ny aretina izay mety mitrangy toy ny polio na ny lefakozatra, ny tétanus néonatal ary ny menezita sy ny koadava reny. Aza misalasala manatona toeram-pitsabony na manatona nay ase ety amin'ny fokotany mba azahoanao fanazafana misimisy kokoa. Sotra tompoko. Maromokotra tsara tanana fisikoby andritra tsy ampajavina ny karatra maromokotra tsara tanana fisikoby. Tanjon'ny fandarana tsy mavozy birao ny anana zanaka tomady lavitry ny rofo sy ny aretina dia ary isika rehetra hiara entany roso hatrany ny amin'ny fanaovam-baksiny ny zaza vao teraka. Ray aman-dreny tsy mavozy birao vonona na tsara no avy ny taranany.